Miarabantsika rehetra live d'urgence ty a mbola tsy freestyle fa live d'urgence na voaray afatry zahay a am'izao ora sy fotoana itenenana izao a dia notazomy gendarme idilanina lanceur d'alerte rehefa avy namoaka an'le vidéo zay nizaraina voaingany iny a zay nanamotsipotsorany hoe je suis en danger ozy raha mamoaka an'ty vidéo ty asa raha hitanareo iny le vidéo farany nataony dilanina iny am'izao ora sy fotoana itenenantsika zao dia notazomy gendarme idilanina ka aoka ho aparitakintsika zany ary mitaky zahay ny amoahana ny dilanina efa miverina sahady le fomba ratsy a verina sahady ny fomba ratsy rehetrarehetra fisamborana fa efa naviaiza moa zany no isamborana azy pour inona de lazany hoe pour diffamation ony no nisamborana ny dilanina diffamation aniza misy olona tsy azo kitiana zany eo amin'ny tanànao no zany de zahay gardien de la révolution zay soloko teny eto dia mitaky tsisy fepetra ny famoahana any dilanina lanceur d'alerte zay nibiazana ao amin'ny gendarmerie am'izao tsika miteny zao koa miantso atsika rehetrarehetra mpitolona rehetrarehetra samy tabataba ny amoahana azy fa misy fanjakana ao anaty fanjakana eto Madagasikara misy olona manana fahefana amin'ny manam-pahefana araky ny fahefana ny sécurité tsy nanaran'olona izy tsy nametaveta olona dilanina tsy nanao diffamation publique fa nilaza situation réelle izy ary nefa efa tsinjony le hoe ahitako lozy ty androany izy je vais avoir des problèmes hitanareo le vidéo ny farany iny dia io zany mivokana ka dia navoaray an'izay information zay zao amin'ny ora sy fotoana tena zao ka ao amin'ny gendarmerie nitazominao a idilanina lanceur d'alerte niady ho atsika iny lehilahy iny tsy misy tombotsoa anazy eto Madagasikara na ny ariary tsy misy tombotsoa anazy ny tolona teto Madagasikara no zany a tsy fantatro hoe iza nanome baiko ary inona ny fikendrena mila maily koa tsika ao anatina situation zao fa misy olona mety hitetika ny anakorotanana ataotsika hoe enclafiny olona tsy mahazo manao amalgame tsika mampifangaro hoe tonga de retsy olona retsy fa eo le teneniko aminareo misy ny fahavalo-pirenena am'izao tsika fiteny zao de tena mampiasa mitetika rehetrarehetra mba hisy ny fifanjevona fa naizanina tsy zany de zay mangataka mitaky fa tsy mangataka ny amoahana any dilanina izay ny teny izy teo anatin'ny filazany hoe misy antokona karana ozy izy izay manageja ny firenena sy ny teny io zany karana rehetra ary ny tonony mazava tsara hoe misy fianakaviana karana izay tena intégré tsara zay mahatonga amin'ny teny hoe mitandrina tsara miteny an'ity zavatra ty mba tsy hivadika zavatra hafa le izy fa misy ankolafina karana zay fantatrareo hoe iza izay tsy nanonona anarana izy fa miteny hoe manageja ny économie malagasy dia ireo olona reo no fahalalana azy no nametraka ny fitoriana sa tsy fantatro nampisambotra azy ka eo indrindra mampametra-panontaniana hoe reo olona reo ve zany no mibaiko ny force de sécurité au Madagasikara inona moa zany fa tsy tena dictature zany zavatra zany vo tsy mbola nikatona akory ny fery tamin'ny fisamborana sy ny famonona ny mpiray-tanirazana dia olona toy zany no manao ny lalàna ny besandry eto Madagasikara noho zany a raha honnête tsika malagasy fa tsy faly fotsiny fa voaka ny tolona tena ny contribuer betsaka iny lehilahy iny dilanina no anarany fantatrareo loatra ny vietnamianga ban'izy iny ka dia zahay eto dia miombona amin'ny fianakaviany ny namany aty apita rehetra hoe avoay dilanina ary atsaharo io fomba ratsinareo io a fa zahay zay ma gardien de la révolution anay hoe saro-piaro amin'ny tolona izahay ary ny tolona iny tovolahy iny nanolotra ny ainy ny tovolahy iny ka de tsy manaiky zay raha manino dilanina dia on va plus arrêter ici le gardien de la révolution
fa de iantso ny vahoaka ry malagasy ray manontolo zay hoe tsy antokon'olona vitsivitsy no mibaiko sy manao la loi de la pluie et le beau temps à Madagascar. Mbola tsy ndriko tsara tsy ny karana rehetra no antony resaka eto fa ireo andia karana izay tsy nahazaka ny teniny. Ivereninareo le vidéo nataony Dylan iny de ho hitanareo hoe inona no aona fanazavana azy tsy nanao fanendrikendrehana communauté ray manontolo izy fa antokon'olona izay manaporotra sy manageja ny économie malagasy. Tanareo fa le masque tombe miseho zany zao ny zavatra zay lazaina zahay fa zay adala zay mpanakorotana zahay zao mbola tsy mikatrona akory ny fery miverina sahady le pratika mamoa fady. Ry tanora Gen Z, Gen X, Gen Y azafaly fotsiny nareo fa nahazo toerana sy ny sisa ianareo zay nahazo toerana tamin'ity tolona ty vous avez une dette à payer envers Dylan. Ananany Dylan trositsika isika malagasy fa tsy hoe de Brian izy fa manambola izy fa izy ne vazaha afaka maka avocat. Fantatrareo fa Madagasikara zany lalàna ny état de droit zany tsy misy tena lazaiko eto zany. Miantso ny ministre ny fitsarana o ministre Fanir Soernevo hijery akaiky an'ty tovolahy ty. Ho anareo rehetra mpitondra nateraky ny tolona jereo io zalahy io niaritra ny lacrymogène, niaritra ny daroka, niaritra ny zavatra de zao izy lazaina fa manao diffamation. Ka dia zay no teny hoe tsy hitana elanareo satria mbola isy fandaharana hafa zay mbola ho ataoko io ataona eto zay freestyle zay fanapanantena fa tsy afaka ny angina fotsiny aho fa tsy maintsy ny manao an'ity noho ny antso vonjy nataony namatsika Dylan. Ka dia vive la révolution, gardien de la révolution dia eo anilany zay iarany antson'izay ny tsirariny ny tsy famana na iza ny mpiviny zao zavatra zao na olona même camp amitsika aza pray donakafo tamin'ny tolona ka mamerina ny asa ratsy de zay tsy ho complice amin'ny zavatra ohatr'izany na izy fa dia zay ny rôle anay gardien de la révolution. Fantatrareo am'izay zao manombo zao inona ny rôle anay eto fa sentinelle vao misy zavatra dia on ne laisse pas passer satria tsy matimaty fatany reny olona teto reny ary io tovolahy io ninninona zay mety ho kritika zay ataontsika aminy contribuer BDB am'izao révolution sy am'izao ino am'zany zany am'izao situation misy eto Madagasikara zao. Vive la révolution. Avoy Dylan s'y va tsy misy atakandro sinon zay gardien de la révolution de iantso ny vahoaka ray manontolo hamoaka azy eny amin'ny gendarmerie. Avoy Dylan s'y va zay ny teny avy aminay misaotra antsika rehetra apartao arak'izay azo atao. Misaotra tompo.